Andrea sy John evangelistra, ireo le mpianatra voalohany. Anasako anao ihany koa le lohahevitra faharoa manao hoe fantatra Jesosy tsara ianao. Zany lohahevitra mahafinaritra zany indray no anasako antsika ampitiavana, ampifaliana amin'ity andro manokana ity. Ampifaliana indray no iantranoko amin'ny tokatra misy anao, iaonako aminao no izay toerana andrenesy anao ity fahandarana ity. Natrahatra ity fotoana ity indray tsika tsy nonerintsika efa resy lahatra tsika efa tanteraka tamintsika ilay tenin'ny mpaminany Jeremia manao hoe fa ny famindram-pony Jehovah no tsy nalandritra antsika ka dia faly tafahoana ary miarabanao sy ny ankohonanao indray. Ity am-piandohana hatrany dia tononoko mandrakariva ny fianarana tompony ho anao izay miaino izao fandarana izao. Koa mialohan'ny andiniantsika izany ten'Andriamanitra izany dia manasanao indray hanondrika alohantsika hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eny an-danitro, Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra mahamindra fo. Misaotra anao izahay fa notantaninao ka tafahoana soamantsara indray amin'ity maraina ity. Mamelany elokay ary diovy izahay mba ho afaka fahotana. Mangataka anao ary mba handrotsaka ny fanaina masina, ilay fanampitaridalana, ilay fanampampianatra mba hamonto anay, ampianatra anay ary ametraka ny teninao ao amin'ny fiainanay ka tsy handalo fotsiny aminay izany fa hitondra fiovampo, hitondra hero anay. Dia mitahy ny mpiaino izao mpiara-mitinika amiko izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andrea sy John, ireo mpianatra voalohany. Ao amin'ny filazantsarany John toko voalohany hiatrany isika fa ho jerevantsika kosa amin'ny andininy fa 5:30 ka hatramin'ny andininy fa 7:30 sy manaraka. Zao no voalazany teny. Noho ny ampitson'iny indray dia nijanona John sy ny mpianany roalahy. Ary nijery an Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roalahy ireo rehefa nandre azy niteny dia nanaraka an Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy nanaraka dia nanao taminy hoe inona no tadiavonareo? Ary hoy izy roalahy taminy, Raby, izay atao hoe rahadika, mpampianatra ô, aiza ianao no mitoetra? Io amin'ny andininy fa 7:30. Hoy izy taminy, avia, fa ho hitanareo, koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany, ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro zany, ary efa tokony ora 10 tamin'izay. Tantara mahafinaritra izany tantara izany. Fantatsika tsara fa ireto namany John reto dia efa tena fankazo am-po tamin'i John, niaino ny hafatra John momba ny amin'i Jesosy. Nampianary John tamin'izy ireo fa Kristy ilay tanteraka ny faminaniana araka ny voalazan'ny testamenta taloha. Fa ny zavatra antrangana dia nifankazo am-po tamin'i John aza izy roalahy ireto. Rehefa nahita an Jesosy izy roalahy, tsy nahajanona teo amin'ny John fa avy hatrany dia nanaraka an Jesosy. Ao an'izy roalahy dia tena sarobidy ho azy John, fa saingy izao fantatra izy roalahy fa lehibe noho i John mpanao batisa Jesosy. Ka dia nafoiny toa niloza an John fa nanaraka an Jesosy. Ry mpiaino namako, zany ny manara-dia an Jesosy. Ny manara-dia an Jesosy mahafoy izay iverinao fa sarobidy indrindra amin'ny fiainanao. Mahafoy ny zavatra izay tena nakama aminao satria anaraka an Jesosy. Tena naniry anaraka iaraka amin'i Jesosy izy roalahy. Ary voalaza fa tena nanaraka an Jesosy nandritra ny tontolo andro izy amin'ny rahalahy reto. Ny zavatra anankiray nafinaritra dia izao, rehefa nanaraka azy izy amin'ny rahalahy dia tsy hoe tsy hita an Jesosy, fa tena hita an Jesosy, nahita azy Jesosy ka nitodika Jesosy.
fantatra Jesosy fa manaraka azy ianao de mitodika manontany ianao izy inona ny tadiavinao. Raha ianao no ametrahana ny fanontaniana androany hoe Jesosy ny manontany inona ny tadiavinao amiko, inona ny tadiavinareo androany, inona no avalinao an'izany fanontaniana izany. Ho azy roa lahy i André sy Jaona io izy roa lahy io de hoy izy hoe aiza ianao no mitoetra. Any amin'izay toeranao no mba irinay amin'izao ora izao. Mahafinaritra ny valiteny izy roa lahy, aiza ianao no mitoetra fa any amin'izay toeranao no itoeranay androany. De hoy Jesosy avy ary rehefa nanaraka azy izy roa lahy de nahita ny toerana nisy Jesosy de nitoetra teo izy. Mahafinaritra fa rehefa miaraka amin'i Jesosy de mahita ny toerany ary voalaza fa teo izy roa lahy nandray ny ainy ny fampianaran'i Jesosy. Ny ainy teo izy roa lahy. Tsy vitan'izany fa eo amin'ny 150 vokatra ilay fiarahana tamin'i Jesosy de tsy tafandro mandry, tsy afaka ny zanony. 150 Andrea, rahalahy Simona Petera no anankiray tamin'izy roa lahy izay nandeha niteny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. 150 izy no nahita ny Simona rahalahiny aloha de hoy izy taminy efa nahita ny Mesia izahay izay atao hoe raha adika ny Kristy. Ny fanambaran'reto mpiandra izany i Andrea ho azy ireo Jesosy ilay Mesia dia abetrany izy de nilaza nakany amin'ny rahalahiny, nilaza hoe efa nahita ny Mesia izay, zany hoe ny taonan'ny Simona ihany koa zany i Andrea ho any amin'i Jesosy satria Jesosy ilay Mesia. Indro i Simona fa nanaraka. Eo amin'ny 250 de nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy. Ry namako, iza reny mba tianao entinao eo amin'i Jesosy androany? Eo amin'i Jesosy ilay fiainana, Jesosy ilay Andriamanitra tonga nofo, Jesosy ilay Mesia, iza ny mba hoentinao eo amin'i Jesosy amin'ity talata maraina ity? Indro Simona 250 de nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy ary no nijery azy Jesosy de hoy izy ianao no Simona zanaky Jaona, ianao atao hoe Kefasy izay atao hoe raha adika Petera. Mahafinaritra izany, tonga de fantatra Jesosy Petera, na fantatra tsara ny Petera Jesosy. Ry namako, fantatra Jesosy ianao, ny ankohonanao fantany. Rehefa nijery Jesosy, hay Jesosy mijery antsika. Ary izay ny mahafinaritra hoe fantatra Jesosy ianao. Namaly ny antso i Andrea, i Jaona, Simona. Ary tiany Jesosy ny lampafantarina tsara fa fantany tsara Simona. Ny fanazavana hoe iza moa Jesosy no ny fanontony filazantsara manontolo. Ary eto de voambara izany fa Jesosy ilay Mesia ary nampitaina ho vaovao mafaly ho an'ny tsirairay. Mifantany tiako apetraka aminao etam-pamaranana retika izao tontolo andro izao de izao hoe ahoana no nanovany Kristy ny fiainanao? Ary faharoa fantany apetraka faharoa de zao, inona mba tadiavinao amin'ny Kristy androany? Ianao no amaly an'izany any amin'ny toerana misy anao fa nisarena saintsika sy ampahirezana antsika de tadio tsara fa mijery anao Jesosy ary mafantatra anao izy. Atao fifaliana, fantatra ilay mpanjaka ny mpanjaka ianao, fantatra ilay tompony izao rehetra izao ianao, fantatra ilay Andriamanitra tonga nofo ianao ary malala ny everana anao izy ko andeha hifikitra aminy isika rehetra amin'ity androany ity de mirary soa anao, mirary fahirezanao anao, mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminao
raha hiatrika ity tontolo andro ity isika hiaraka hivavaka ary isika ankehitriny. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay fa nandray afatra sarobidy tamin'ity androany ity, ka tahaka ny nanontanianao andreo mpianatra voalohany hoe inona ny tadiavinareo, dia manontany koa ianao aminay inona mba tadiavinay. Fantatrao ny ilainay tsirairay avy, samy mahafantatra izay ilainy izahay. Andriamanitra, ianao ny no hamaly izay mba tadiavinay amin'ity androany ity. Misaotra anay ihany koa izay fa nampafantarinao tamin'ity androany ity fa mahafantatra tsara anay ianao, ary dia fifalianao anay izany koa raha hiatrika ny tontolo andro ary izahay ankehitriny. Ianao ilay mahafantatra anay no ametranay ny zavatra rehetra, koa dia aza mahafoina mahasaraka anay Andriamanitra, arovy amin'ny ratsy izahay. Dia mitahiny mpiaino, mitahiny koa izao mpiara-mitinika amiko izao, ianao ny fomba ilay tsirairay avy, mivavaka dia tononona isangatana inona amin'ny nara Jesosy. Amen.